falmerabantsika liavana tratra ity sabotsy fahiny ny volana jona ity ary ampifaliana trano no mbola anononana ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavan'ny fanamasina amintsika mianakavy ny atokantrano any na any amin'ny asa mandrarazay zahantsika. Ny asan'ny apôstôly toko faefatra ny 4:7 ka hatramin'ny 7:7 no mofirainantsika ny ry avako. Asan'ny apôstôly toko faefatra ny 4:7 ka hatramin'ny 7:7. Hoegetika aminaran'i Jesosy. Ary ny ray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananano azy na dia iray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny heribe no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan'i Jesosy tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra, fa tsy nisy olona nalahelo tao aminy. Fa izay nanana tany na trano, raha nivarotro izany dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lava, ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly koa hoe Barnabasy, izany hoe raha adika zanaky ny fananarana, le vita avy any Kiprosy ny firazanana, dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny vola vidiny, ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fifangatiavan'ny fiangonana ry havana no asehony ty asan'ny apôstôly toko faefatra ity, ny fifangatiavan'ny fiangonana eo am-panatanterahana ny asany. Rehefa nirotsaka ny fanamasina dia nandray ny fanamasina ny fiangonana, ny mpino, ary niseho ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa, dia niako teo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainam-pifandraisana zany, ary dia fiarahamonina hafa kely mihitsy ny fiarahamoniny mpino. Ary io fiarahamonina io izay ataontsika hoe lasitra na modely tratraritsika mpino amin'ny fifandraisantsika eo anivon'ny fiangonana na ny mpiarabeliny samy mpino. Ty zany tsy fiarahamoniny mpino sy ny tsy mpino akory, hoe fa fiarahamoniny mpino samy mpino mazava loatra. Ny fiarahamoniny mpino sy ny tsy mpino dia mety ho endrika hafa bakeo ny fifandeferana, fifanajana, ny trano tsy misy avaratra sy ny sisa rehetra. Fa eto dia misy mihitsy tena fiarahamoniny mpino, ny mpiray fiangonana zany. Dia mazava tsara hoe ny fitantaran'ny asan'ny apôstôly azy fitantaran'ny Lioka moa no loatra ny asan'ny apôstôly. Fitantaran'ny Lioka azy hoe raha toa ka ao anatin'ny fifankatiavana ny mpino dia manako na miako amin'ny fitsoroan'ny vavolombelona zany. Hoy ny filazan'ny Lioka azy, tamin'ny heribe na tamin'ny keribe no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty. Zany hoe lay fijoroana vavolombelona zany dia fijoroana vavolombelona tamin'ny kery. Tsy mba fijoroana vavolombelona menamenatra, misiditsidika, kanosa, zara famoseo. Satria nahoana? Satria miparitaritaka, satria tsy mifankaty. Rehefa ny fiangonana tsy mifankaty ry havana, rehefa mpinony tsy mifankaty, dia resin'izao tontolo izao izy na ny marimarina kokoa, malemy eny atrehan'izao tontolo izao, tsy ampiery. Isan'ny mahatoka ny fiangonana tsy ampiery ry havana amin'ny fitokiana filazantsara, ny tsy fahampiny ny firaisan-tsaina, ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Atsapatsika amin'ny asan'ny fiangonana zany. Rehefa injay lany andro mifanaritaka ao mpino ao anatin'ny fiangonana io ohatra, na atovy hoe samy fiangonana kristianina, atovy hoe ndeha atovy hoe samy fiangonana kristianina eto Madagasikara ihany, fa izao lany andro mifanaritaka ao izy rehetra. Dia izao inona no mitranga? Tsy voatory amin'ny kerin'ny filazantsara, malefaka, tsy re akory na niako ny azy, malemy na dia ny feo azy. Ny tompo miteny hoe izao mafy ny fiantsonao fa aza toa malemy. Fa rehefa tsy ampy ny fifankatiavana, mpino-driavana, rehefa misaratsaraka izy, dia izao na ny feony aza, tsy renao akory ny feony filazantsara, tsy re akory.
Ndray maka araka ny rovatsofina dia ny rehefa niakatra ny Islam moa zany, niakatra nananika ny Byzance, zany hoe nananika ny Turquie ankehitriny iny. Taloha tsy niny tsy tokony adonantsika fa iny Turquie Turquie ankehitriny iny zany dia tsy hafa akory fa tany kristianina, tany iny ny Antioquie, ny antsoina hoe Antioquie fahizay zay resahan'ny lioka amin'ny asan'ny apôstôly ity dia tsy hafa-tsy akory fa Antioquie dia tsy hafa fa tany Turquie iny firenena hitantsika rehetra io dia tany nisy an'ireo fiangonana ny Korintiana, ny Galatiana, ny Efesiana, zany rehetra dia tany amin'ny faritra iny avokoa. Dia rehefa niakatra ny Islam nananika ny fanjakan'ny tany Antioquie zany Byzance moa zay théorie, dia ny nananika ny empire byzantin tamin'ny fotoan'andro, dia izay fiangonana orthodoxe moa no betsaka tany. Dia rehefa niakatra ny Islam dia inona no nitranga ny filaza ny mizaran'ny olona za miady mafy tamin'ny fotoan'andro, nanohitra ny fiakaran'ny mahomedianina moa ny filazana azy tamin'ny fotoan'andro, nanohitra ny adiady mafy, nanohitra ny fiakaran'ny Islam tamin'izany fotoan'izany. Dia ny kristianina kosa, ireo mpitondra vavahana kosa dia inona nataony? Ao mivory ao amin'ilay fiangonana malaza anankiray antsoina hoe Sainte Sophie, mbola ao izy mandraka ankehitriny. Dia ny olona miady mafy manohatra ny fiakaran'ny vahoaka, ny mponina miady mafy mba hanoerana ny fiakaran'ny Silamo, ny mpitondra vavahana sy ny teolojiana kosa mivory, ary ny ady hevitra dia ny hoe lasa vavy ny anjely. Zany hoe ny tiana tenena dia ity afaka malala, lasa mazava ho azy indray lasa very tsy ao anatin'ny tena toe-tsaina miatrika ny ady sarotra tsika indray fa very any amina zavatra tsy tena inona moa zava-dehibe amin'ny hoe lasa vavy ny anjely. Matoa tsy ny tenen'ny soratra masina ny mahalasy mahavavy ny anjely dia tsy ilayntsika ny mahalasy ny mahavavy azy. Mitondra inona ho an'ny finoantsika, ho amin'ny famonjenantsika moa zany. Ary indray nefa sika amin'ny finoana afaka malala dia zany mihitsy indray lany andro amina zavatra izay tsy tokony heverina, zay mahatonga amin'ny Paoly ny temany aza mihevitra zay mihevitra ny tokony ho heverina. Ary eto dia tahaka izany koa ny hoe ndraindray mahatonga antsika kely hery amin'ny fitohina filazantsara dia satria mihevitra mihevitra zay tokony heverina tsika, ka tsy ny fifankatiavana, tsy ny fiombonana no andanitsika amin'ny fotoantsika, tsy lay Jesosy Kristy tompo zay mpamonjy no banjintsika, fa lasa ny zavatra hafa no ataontsika hoe andanitsika ny fotoanantsika. Fa ny faharoantsika koa dia ity tena anankiray mahatonga ny rehefa eo ny fifankatiavana dia tsy hoe mitoly ankery ny filazantsara ihany tsika, fa izao koa ny filazan'ny liokazy ary fahasoavana be ny tao amin'izy rehetra, fahasoavana be ny tao amin'izy rehetra, ay mifamatotra ny fifankatiavana sy ny fahasoavana, mifamatotra ka izy ireo. Azany tokony hitezantsika fiainam-pianakaviana ry havana, ny fiainam-pianakaviana, fiainam-piangonana moa zany efa io ho an'ny kristianina rehetra, na fiainan'ny tanindrazana mihitsy koa ary hoe tsy misy fahasoavana zany raha ohatra ka fahasoavana zay entin'ny fanahy masina, tsisy fanahy masina tamanao anaty korotana na ao anaty fifanompana na fifanozonana sanatria na tsy fanajana, tsisy fanahy masina mitoetra amin'izany. Ary rehefa tsisy fanahy masina dia tsisy fahasoavana sy fanomezam-pahasoavana. Dia io teneniny asan'ny apôstôly io, rehefa mihitra miray fo sy fanahy ny olona na mpianakavy dia misy ny fahasoavana be. Indray tsika mera-panontaniana rehefa mahita fa inona kay mahatonga ny fianakavianareo sambatra ohatran'io, nahoana kay nareo mpiray-tam-pony no milamina, nahoana kay nareo to tsy dia mandary fahasahirana na salama. Amariny fa sao dia mba tsy mifankatiany mahatonga antsika tsy zany, ary amariny fa sao dia mififankatiavana be ny mahatonga ny olona ho tahaka izany. Dia ampahirezantsika ry havana hifankatia amin'ny toerana maro samihafa fa hoy ny asan'ny apôstôly fahasoavana be zany. Ary ny farany zay ateraky ny fifankatiavana be, fifankatiavana ry havako ny hoe firaisam-po, firaisam-panahy, ny mpino na ny fianakaviana mpino zany io, dia izao koa tsy hisy mahantra eo aminy. Azy ay zany le fahantrana afaka malala azo azavaina ara-panahy mihitsy.
Andriamanitra ny fahantrana dia amin'ny lafiny ara-toekarena foana no hazavantsika azy, amin'ny lafiny ekonomika foana no hanazavantsika ny fahantrana. Hoe zao satria tsy fantatro, tsy mahay mitantana ve, satria indraindray amin'ny lafiny ekonomika foana no hanazavantsika ny fahantrana, fa tsy hazavaintsika amin'ny lafiny spirituel na ara-panahy. Fa ny asan'ny apôstôly dia manazava fa izao ny tsy fisiany ny fahantrana na ny fisiany ny fahantrana dia azo hazavaina amin'ny lafiny ara-panahy. Tonga ho azy, foana ho azy ny fahantrana raha toka misy ny firaisan-kina, misy ny firaisan-po. Afaka miteny izany tsika eto Madagasikara. Lasa ny vahiny ny manjaka, ny vahiny no ary mampahazo aina ny vahiny, mampahazo aina ny hafa, mampahazo aina ny hafa ny tsy ny hafa manan-karena no mampalahelo antsika, na ny firenenkafa manan-karena eto amin'ny tanitsika mampalahelo antsika, fa itsika maharitra velona eto amin'ity tany izay nomen'Andriamanitra honenantsika ity. Inona no mahatonga an'izany? Dia satria antony maro fa azo hazavaina amin'ny lafiny ara-panahy koa izany. Tsy miray fo, tsy miray fanahy. Ty tena. Ny afako malara ny fifankatiavana na ny firaisan-kina, ny firaisan-kina ny mpino, ny firaisan-po moa eto ny tena lazany azy. Itsika nandika azy hoe fifankatiavana, fa ny asan'ny apôstôly dia hoe firaisan-po sy fanahy. Dia mahatonga ny fahantrana hiemotra, hiala, tsy misy ozona iray ary tao amin'izy rehetra. Mba ho zany ry avako malala ity toerana ity nosy malalantsika ity, mba ho zany iny. Fa mamperitreritra kosa raha ohatra ka mihoatra ny 50 isan-jato, 70 isan-jato, 70 isan-jato ny malagasy tononona ho mandry asa re. Eto mpamaharana dia tsika manao hoe ny fifankatiavana na ny firaisan-po. Inona ny vato misakana ny firaisan-po raha araka ny asan'ny apôstôly? Zavatra roa lehibe ry avako ny vato misakana azy, dia ny fitiavan-tena sy ny tsy finoana. Ny tsy finoana an'Andriamanitra, ny tsy fahatokina an'Andriamanitra izay miteraka fitiavan-tena dia mahatonga ny olona tsy mba mety miombona. Fa ny fahatokin'ny olona an'Andriamanitra mahatonga azy ho tiany namany. Ny fahatokin'ny olona an'Andriamanitra mahatonga azy manaja ny namany. Fanetretena ary ny azontsika tarafina amin'ny Josefy eto na i Barnabasy, dika ny teny hoe nivarotra ny sany dia nety ny teon'ny apôstôly, dia midika fahatokisana ny hafa, fahatokisana ny apôstôly. Tsy tahaka ny any asa safizy tsy natoky ny apôstôly, tsy natoky an'Andriamanitra, dia anitra tsy natoky ny fiangonana, ankateraka tsy fahatokisana ho an'ny fifandraisana tamin'ny manodidina azy, ary tena andraika tamin'ny fanamasina mihitsy ary. Ny filazan'ny asan'ny apôstôly azy eo ambadika eo. Fa i Barnabasy koa izay fantatsika, izay namany Saoly aty aoriana, tonga mpamakilay aty amin'ny asan'ny apôstôly 720, dia olon'ny finoana, olon'ny fahafoizana satria nandray an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy azy. Ho Barnabasy any ianao ka atoko ny fitiavan'Andriamanitra anao, dia hanafoana tena mba ho tia fifankatiavana eo anivon'ny fiarahamonina misy ianao. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa tsy nafeninao anay ny marina mahasambatra anay. Isan'izany ny fifankatiavanay, ny fitiavana ny namanay. Fafantatra anay ny teninao fa mampahosa ny fitorianay ny filazantsara, mampahosa ny fijoroana ny vavolombelona ny tsy fahampin'ny fifankatiavana. Fa ampasahina, amikery lehibe kosa ny hitorian'ny filazantsara raha ao anatinay ny firaisan-po. Feno fahasoavana ny fiainanay ary resitosika ny fahantrana. Ny teninao milaza an'izany Tompo. Koa dia mampahirizana rehetra. Hay andray izany soratra masina izany zahay. Hanova ny fiainanay sy hanova ny fijerinay ny hafa izany. Hanova ny vinam-piainanay sy ny isan'andronay. Ka hiezahanay amin'ny fiainanay hanatitra anao bebe kokoa ary ahafoy ho an'ny hafa. Misaotra Jesosy. Amen.